ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio alahady 5 ny volana aprily taona 2022. Alahady voalohany amin'ity volana avrila ity. Alahady farany amin'ny kareny. Alahady ny sampandrofiany koa. Ary alahady izay ipanjinantsika lohahevitra vaovao dia ny hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo limino. Iteran'Andriamanitra sika ry havana malala amin'ny famakiantsika ny Salamo 420 ny 1:7 hatramin'ny 10. Miara-mamaky mafy izany sika manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola, mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Izy ary izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehovah Tompony maro, izy no mpanjaka ny voninahitra. Amen. Ataontsika ry havana ny hira faha 50 ny 1 sy ny faha 2. Ataontsika ny hira faha 420 sy 300 ny 1 sy ny faha 3 mialohan'ny toriteny.
Fanameravantsika rehetra amenaran'ny tompo ry havana tolona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana an'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miaravantsika mahatratra zao alahady farany amin'ny karena izao ary indrindra izay alahady ny sapandro fi hoy isika. Ny ten'Andriamanitra izay hozaraina amintsika an'io dia araka izay hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Marka toko 1:20 ny andininy 1:20 voalohany. Tsy averintsika vakiana intsony zany fa efa novakiana teo. Ity filazantsara Marka toko 1:20 ity dia ahitantsika ny tantaran'ny fiakaran'i Jesosy tamin'ny fomba manetriketrika tany Jerosalema, izay lalana efa voasoritra alehany zany ary lalana ihany koa izorany amin'ilay fanoratena eo amin'ny hazo fijaliana. Ny lohevitrintsika amin'ity volana avril ity dia hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo ny mino. Fa raha mijery ity tantara ity tsika dia mahita hoe i Jesosy Kristy zany tompo izany. Fa izay voalaza arak'izao tantara zao iza marina moa zany i Jesosy Kristy io. Rehefa tena diniantsika izao tantara izao dia hitatsika miharihary eto fa Jesosy Kristy ilay manana ny fahefana rehetra, afaka mibaiko ny zavatra rehetra izy, manerana amin'ny toerana rehetra ihany koa Jesosy Kristy ary mahita sy mahalala izay misy amin'ny toerana rehetra. Izy no mihazona sy mifehy ary mandrindra ny zavatra rehetra. Raha lazaina amin'ny teny hafa zany dia izao hoe io Jesosy Kristy io ilay omniprésent, omniscient ary omnipotent. Izany dia tena toetra n'Andriamanitra. Ary eto dia afaka miteny mihitsy isika fa io Jesosy Kristy io ilay tena Andriamanitra. Io ilay niakatra tao Jerosalema io no Andriamanitra, Andriamanitra velona, Andriamanitra tonga nofo. Misy mantsy ry havana mbola misalasala ny hoe zany Jesosy Kristy zany ke tahaka ny mpaminany malaza ihany, tahaka an'ireny olona malaza rehetra reny ihany. Fa izay hitantsika misongadina eto dia izao hoe Jesosy Kristy tena Andriamanitra. Ary raha nanaraka ny vivakin'ny salamo teo ihany koa isika dia misy fandresendahatra goavana izay nataony mpanao salamo eto manao hoe Andriamanitra ianao ka anandratra anao aho. Ahitantsika zany fa Jesosy Kristy mitondrona fa i Tomasy koa ilay mpianatra ny tompo rehefa nahita ny hery ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty dia niankoka nanao ilay fanekem-pinoana goavana manao hoe tompoko sy Andriamanitra, Andriamanitra i Jesosy Kristy tonga tao Jerosalema io. Fa i Jesosy Kristy io ihany koa izay hitantsika eto dia ilay Mesia. Ary zany no tena aseho miharihary tamin'ny fiakarany tao Jerosalema. Ilay voaositr'Andriamanitra izy mitondra ny fahotany zao tontolo zao. Izy no hany mpamonjy, voaositra izy anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary voaositra izy eto ho mpanjaka. Fa raha izany no mahandriamanitra ny Jesosy Kristy, izy ilay Mesia, dia ahoana ary no fomba anehoana izany hery sy ny fahefana izany? Rehefa mijery ity tantara ity isika ry havana
dia nahita fa ny mpianatra na ny hery sy ny fahefan'i Jesosy Kristy nanaiky azy ho tompo dia nankatoa ny baikony. Ny fankatoavana izany no tena fijoroana vavolombelona amin'ny mahandriamanitra an'i Jesosy Kristy, amin'ny mahatompo, amin'ny mampanjaka, amin'ny mahamesia azy. Ny fankatoavana amin'ny teniny. Ary zany fankatoavana amin'ny teniny zany dia mariky ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra mba hahatanteraka ny fikasany. Azon'Andriamanitra natao ny hoe tonga izy dia fahateo amin'ny hazo fijaliana angamba. Azay mihitsy moa ilay lalany. Fa ny antso reto mpianatra reto izy aloha, anehoany amin'izany heriny izany sy ny fahefany ny antso azy roalahy ary naniraka azy roalahy manao hoe mankanesa amin'ny rivohitra iry. Fahita zanaboriky mifatotra ianareo. Fa ao izy dia ento ety amiko. Tsy nisalasala izy mirahalahy ireo avy hatrany dia nanatanteraka. Ny rahana zany dia nanaiky ny baikony tompo, nankatoa ny baikony tompo. Fa ilay tompo ny zanaboriky ihany koa dia nankatoa izy, tsy nisalasala izy. Ary ny tompo mihitsy zany efa niteny hoe raha misy miteny aminareo hoe ahoana no anaovanareo izao, dia lazao hoe misy raharaha analan'ny tompo azy. Nalefa n'ilay tompony zanaboriky ho azy ilay fananany. Ny fankatoavana isika teo dia manamarika ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra hatanteraka ny sitrapony. Ka inona ilay asan'Andriamanitra izay hitantsika taratra eto aloha dia hoe famahana ny fatotra. Vao izy. Ary amin'izao vanim-potoana izao indrindra no tian'ny tompo anatanterantsika an'izany. Aniran'ny tompo antsika mba handeha hanala ny fatotra. Be dia be mantsy ry havana ny fatotra, na ny hoe olona voafatotra ankehitriny. Voafatotra izy mety ny fony sy ny saina maneritreriny voafatotra. Voageja, vesarany vesatra samy hafa, ao ny ahia, ao ny adi-piainana. Ary indrindra ankehitriny ao ny tahotra. Misy ty aretina ity izay mandripaka olona maro. Misy aza tena very fanantenana. Fa isika no asain'ny tompo mamaha an'izany. Ento eo aminy ny tenin'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy Kristy hoe mankanesa ty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra, mavesatra-entana, izao no hanome anareo fitsarana. Etsy andalina izany koa misy voafatotry ny aretina amin'izao fotoana izao. Mety ty coronavirus ty ihany fa mety aretina maro. Ary milofika ao anatin'izany. Fa mbarao ny asan'Andriamanitra. Ny teny faminaniana fa ndiakapoka tamin'i Jesosy Kristy no manasitrana ny aretina rehetra. Be fanahina ny olona koa ny amin'izay hohaniny sy hosotrony. Fa hoy ny tompo hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ahodidiko ihany. Voafatotra ny fahotana ihany koa ny olona. Ary io fahotana mihitsy ny tena mangeja ny olona ka tsy ahafahany mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa hoy ny soratra masina hoe raha ny zanaka no mahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jesosy Kristy mihitsy no nilaza izany teny izany. Manafaka antsika amin'ny tsy finoana izy, amin'ny fahotana samy hafa izy. Ianao koa mety voafatotra miaino izao, fa tian'ny tompo hanala ny fatotra eo amin'ny tenanao ianao. Mety mamatotra olona ihany koa ianao amin'ny alalan'ny fitehirizanao alahelo aman'olona, tsy famelan-keloka, reny rehetrarehetra reny sady mamatotra ny tenanao ianao no mamatotra ny hafa. Fa soratra masina dia milaza manao hoe mifamela heloka ianareo tahaka ny namelan'ny tompo
ny eloka reo noka mba amelana reo eloka kosa ary koa ny tenin'andriamanitra manao ny fampivavah mba ho sitrana ianareo ry havana mety ho isika hoe ka tsy afaka mivoakany zao mihiboka ao an-trano ao fa inona moa ny tena ataony maro ao an-trano ao rehefa nomena an'ireny finday ireny sika dia ny tena ataontsika dia manao selfie dia manao zavatra mba mafimafinaritra ny tenantsika eo fa tadidio fa tian'andriamanitra ankatony teniny ianao ny fankatoavana ny teniny dia sy ny baikony dia zarao ny soratra masina alefaso amin'ireny fa fampahirizana ho an'ny hafa ireny manala ny vesatra ny tahotra ny aya manala koa ny aretiny ireny fa ny tenin'andriamanitra io dia sady aina ho an'ny mahazo azy no fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ary aroty ary zao fotoana vanim-potoana iainantsika izao mba hahafahanao tenao mpiara-miasa amin'andriamanitra atanteraka ny sitrapony fa asain'andriamanitra makantony ny baikony isika mamany fatotra ary indrindraindrindra koa mahafoy izay atsika ampiasaina amin'ny sitrapon'andriamanitra eto ilay tompony zanabiriky avetrany izy dia nanome nanolotra izy sy niteny manao hoe fananako tiako nahoana no andeha hovahako sy ho alefako ampiasain'ny hafa tsy nanao an'izany izy ary isika koa ankehitriny dia tiany tompo mijery inona no azontsika atolotra mety fananana tokoa izany marobe ny olona zao tsy nanana mety fahalalana sy zavatra maro samihafa atolora ary indrindra ny fotoanantsika io sarobidy angambontsika izao tsy afaka hiteny tsony hoe za tsy manam-potoana fa manana fotoana be deaibe tsika ao an-trano ao dia mivavah atolora ny fotoananao hitondrana ny hafa eo amin'ny tompo amin'ny alalany vavaka lory izay nomen'ny tompo anao fa izay atolotra amin'ny tompo dia tahiny izay atolotra amin'ny tompo dia anehoany ny voninahiny taditsika angamba ilay tantaran'ilay zazalahy kely anankiray izay nanolotra mofo dimy sy hazan-drano roa na hoe trondro anankiroa kely dia kely sakafony kanefa nafony zany ary efa natolony ny tompo zany dia niseho ny voninahitr'andriamanitra na voky olona tsy omby 5,000 dia tahaka an'izany koa ty zanabiriky ty rehefa natolotra ny tompo dia lasa fitaovana teo am-pelantanany nanehoana ny mampanjaka azy ry havana aseho ny herin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fankatoavanao ny baikony fa ny faran'izay hitantsika tokoa fanehoana an'izany herin'andriamanitra izany araka izao tantara izao dia amin'ny fankalazana azy nankalaza azy reto vahoaka maro noko mediny fahavalo hitantsika an'izany maro namelatra ny lamba ny teny an-dalana ny sasany kosa nampiaraka ratsakazo izay fanalainy tany etsaha dia izay nandeha teo aloha koa dia niantsona na hosana isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehova ny fijoroantsika vavolombelona dia ny fankalazantsika n'Andriamanitra ny fankalazantsika an' Jesosy Kristy izy io Jesosy Kristy io ilay Jesosy Kristy mpanjaka tompo ary afaka manao izany tsika rehefa tena mino azy rehefa tena matoky azy sika na dia amin'ny vanim-potoana sarotra azy alalovantsika ankehitriny dia maneho ny mampanjaka azy isika amin'ny alalan'ny fihetsika zany satria fihetsika zao nataon'ireo olona namelatra ny lambany izy nampiaraka ny ratsakazo izy zany moa dia fomba fankalazana na fanehoana ny mampanjaka amin'ny olona zany fanomezam-boninahitra azy tamin'ny fomba tatsinanana fa itsika koa amin'ny fihetsikatsika dia maneho izany fa ity mpanjaka ity dia mpanjaka hafa mihitsy tsy tonga
tonga iady ka hoe tondra tafika be iady aman'olona fa mpanjaka malemy fanahy mitondra fiadanana de aseho sy ijoro vavolombelona zany fa hafa ny mpanjaka atsika mpanjaka mitondra fiadanana izy ary ao anatin'ny sarotra no hitondrany izany eo aminao ankehitriny araka ilay teniteny aloha hoe miorooro izao tontolo zao miorooro ny olona rehetra hoe inona ary ty zavatra ity zavatra mitranga ity fa isika kosa na dia ao anatiny zany zavatsarotra izany azy dia asehoy amin'ny fihetsika ao amin'ny fombanao fa nandray ilay mpanjaka ianao ary mpanjaka mitondra fiadanana fa Jesosy Kristy mihitsy nge no nolazany zany fiadanana no velako anareo tsy taka ny fanomeny zao tontolo zao ny fiadanako nomeko anareo de mita soritra eny amin'ny endritsika zany tsy misy ny fahakiviana tsy misy ny fahaverezam-panantenana fa manana fahatonitsika sy fiadanana ary zany fiadanana zany de vokatry ny fifandraisantsika amin'ilay Jesosy Kristy mpanjaka lay fihavanantsika amin'ny Jesosy Kristy mpanjaka io Jesosy io lay niverenatsika io Jesosy io lay ifamatoratsika fiainana isan'andro isan'andro fa ahona ihany koa no endrika zany fanehonan Jesosy Kristy mpanjaka zany eto de nasehony amin'ny antsoantso hira ika hosana isaorana le zay avy amin'ny anaran'i Jehova ny hosana moa zany de maneho fiderahana fankalazana fa indrindra maneho ihany koa antsoantso mpanjena hoe vonjeo re de maneho zany hoe ao amin'ny tompo ihany ny famonjena be de be ny olona misarangotra etseroa fa ny etsika ao amin'ny tompo ny famonjena izy no iantorahana de asehontsika zany amin'ny ika amin'ny feontsika midera azy mankalaza sy manome voninahitra azy ry havana malala ao amin'ny tompo misaotra ny tompo isika ny ankehitriny fa afaka mijoro vavolombelony ary entan'Andriamanitra tsika hijoro vavolombelona tsy miafinafina ny fijoroana vavolombelona fa asehontsika zany amin'ny fomba rehetra zay ahafahantsika maneho izany na hosoratatsika izany any amin'ny FB any amin'ny mesazytsika rehetrarehetra any na ho tenentsika ao an-trano zany hiritsika ideran'Andriamanitra fa zany ny fijoroana vavolombelona ary tadidio fa indrindra ny fankatoavana an'Andriamanitra izy no Andriamanitra Jesosy Kristy no lay Mesia mpamonjy atsika fa raha manao izany ianao de tena mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao atanteraka ny sitrapony fa ny sitrapon'Andriamanitra de tsy tia misy very zao rehetra zao fa mba ho tonga amin'ny fibebahana ho afapatotra andray le famonjena ao amin'ny Kristy ny masina leo aminao aherezanao ahafanao mijoro vavolombelona tompo indrindra hiatrika izo ianandro masina izo koa ianao lalana azy fijaliana de hoan'Andriamanitra io ireny voninahitra amen hivavaka izao Jesosy Kristy tomponay io Andriamanitra ianao tompony hery sy ny fahefana rehetra manerana zao rehetra zao ianao ary mahita ny antsipiriam-piainan'ny olona rehetra misaotranao zay noho ny amin'ny teninao izay atsapanay fa na de Andriamanitra aza ianao de tonga nofo ary nanetry tena nanolotra ny tenanao ho sorona hitondra ny fahotanay sy ny fahotan'izao tontolo zao misaotra noho zany fitiavana lehibe atolotra ao anay izany ampahirezo izay tsiraray avy amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hatonga anay tena ahery amin'ny fijoroana vavolombelonao fa tsy nomenao fanahy hosa tokoa izahay fa fanahy mahery ka ahiankatony baikonao tompo na inona izany anay koa mpiara-miasa aminao atanteraka ny sitraponao Andriamanitra eny ampahirezo izahay na de ao anatin'ny sarotra aza
ankalaza sy ideranao, anome voninahitra anao sy anambara fa ianao ihany ilay mpanjaka ny fiadarana. Dia ho asehonay izany amin'ny fiainanay andavanandro, amin'ny fihetsikay, amin'ny fombanay, amin'ny teny alokon'ny vavanay. Ndreto ary izay manao fanoloran-tena ho anao. Raisy Tompo, fa fonay ho anao ny manontolonay rehetra. Ankehitriny koa dia mivavaka izahay ho an'ny fiangonana kristianina rehetra. Ary anonona vavaka mangina izahay. Na ho an'ny fiangonana kristianina rehetra zany na ho an'ny FJKM. Enoy Tompo ny vavaka mangina asandratray. Eny mifona izay Tompo, ny amin'ny falemenay, na tonga anay tsy hay ankalazanao, tsy hainao ny herinao sy ny voninahitrao, fa fao amin'ny ranao soa ny fahotanay. Ankehitriny koa izay dia mivavaka ho an'izao firenena malagasy izao, nametrahanao anay dia ao ny mpitondra sy ny vahoaka. Enoy Tompo ny vavaka sandratray, na fifonana izany, na fangatahana izany, na fisaorana izany. Mivavaka izay Tompo ho an'ireo marary sy ny mpitsabo marary rehetra, sy ny eto amin'ny firenena ihany fa eran'izao tontolo izao. Mivavaka izay Tompo ho an'ireo olona sahirana, manana olana samihafa, fantatrao avy izy ireny. Enoy ny vavaka mangina mbola sandratray aminao. Ary izany vavaka ataonay izany dia miombonanay amin'ilay nampianarinao Jesoa manao hoe: Rainay io izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo anay izay hanina sahaza ho anay, mamelana ilokay tahaka ny namelana izay meloko taminay, aza mitondra ny amin'ny fagapanahy, manafanay amin'ilay ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ao anatin'ny fandarana ny raharahany fiangonana efantsika mambotsy fanantenana isika izao dia ahafaly miaraka antsika rehetra manaraka izao fandarana izao ny mpiara-bavaka ny efantsika mambotsy fanantenana sy isika izay mandray izany amin'ny toerana izay misy antsika tsirairay avy. Ny ten'Andriamanitra omena antsika ao anatin'izao alahady ny sapany fino sapakazo taona 2020 izao. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriny dia samy niantso hoe: Hosana, isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, ho tahinany ny fanjakana izay avy eny an'i Davida raitsika, Hosana any amin'ny avo indrindra. Izany ten'Andriamanitra noraisina avy ao amin'ny filazantsara sorata amin'ny Marka 4:10 sy 7 izany miara-banantsika natratra izao aladin'ny sapakazo na aladin'ny sapany fia taona 2020 izao fitan'Andriamanitra ho amiko sy ho aminao manasa antsika ary anaraka ny raharaha eto amin'ny pelantanana. Araka ny fantatsika moa dia hatramin'ny alady 20 Martsa lasa teo isika no tsy afaka hanatanteraka ny fotoam-bavaka iombonana taty amin'ny trano fiangonana. Koa ampaherezana isika fiangonana manontolo
isika kristiana rehetra mba ahery amin'ny fiarana mivavaka ny tokantrano amin'ny fantaterana izany fotoam-bavaka izany dia misy ny fandraisana anjarany tsirairay avy ao zany ny mitarika fotoana ny mivavaka alohan'ny famakinany soratra masina ny famakinany soratra masina dia mifampizara araka izany isika ny toriteny moa dia ny mpitandrina dia nanjona noso ihany no manomana izany dia manaraka izany fandaminana izany isika rehetra manaraka izany dia fantatsika ihany koa fa misy ny fotoana ho an'ny sampana sy fikambanana izay tsy ho tanterahana zany ao anatin'izao fotoana fihibohana araka ny fanapa-kevitry ny gouvernemanta izao dia volasaina amintsika ihany zany fa tsy maintsy isy zany ny fanonerana izany fotoana izany manomboka tamin'io alahady romboroko martsa io tamin'ny fandaharam-potoana rehetra ho antsika sampana sy fikambanana dia amin'ny vonona amin'izany isika rehetra amin'ny mahaladiny sampany finy amin'ny tian'io tia dia hanomboka an'io ihany koa an'io hariva ny herinandro masina ka hitariky atsika amin'izany ny sampana sekoly zany isaky ny hariva zany manomboka enina ora ny ara-pitso alatsinainy enina aprily dia miaraka isika amin'ny sampana mpanazava stily sy ny sampana fifoazana ny talata 7 aprily dia miaraka amin'ny sampana fokomanga isika sy ny sampana lela kristianina ary ny alarobia 8 aprily dia miaraka amin'ny sampana fondrana fototra laika sy ny sampana dorcas ny alakamisy masina mifitatsika 9 aprily dia iarana amin'ny fiangonana sy ny fikambanana dekonina sy lolona ny zoma masina dia iarahantsika amin'ny sampana tanora kristiana sy ny fikambanana maintolali atokopira jizaraya isaky ny manao fotoam-bavaka moa isika riavana dia mandatanteraka ny rakitra dia entanina isika fiangonana mba hantanteraka izany rakitra izany anatin'ny fotoam-pivavahana isa tokantrano ary ny tony an'ny fiangonana dia vonona mandrayntsika dia amin'ny fiangonana amin'ny fotoana izay mampety azy amin'ny fotoana izay asany afa-tsy ny talata zany araka ny fandamina eto amin'ny fiangonana sy ny asabotsy maraina izy zany no tsy miasa eto fa dia afaka mandray izany ny antony riavana dia zao mariky ny fahatokitsika an'Andriamanitra fa manolotra ao an'Andriamanitra isika na dia maino anatin'izao fotoana iainana amin'ny valanaretina covid-19 izao aza dia manaraka izany dia miomana ihany koa isika hiatrika ny fandraisana fanasan'ny tompo ampanahy satria amin'ny fisian'elanelana no natanterantsika izany ny mpitandrina andrianatona noso mitarika ny fandraisana fanasan'ny tompo fa isika mandray ny fanasan'ny tompo kosa any atokantrano dia mandray ny fanasan'ny tompo ampanahy dia miomana fosaina mampanahy ihany koa isika manatin'izany rehetra izany dia mametraka ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra mariana fa dia manaraka izay fandaminany fitondram-panjakana no isika satria isika olo-panjakana dia amin'ny fampilaza vaovao ihany amin'izay zavatra tokony lazaina fa dia izay no azo lazaina sy ambara amintsika kristiana rehetra farany dia mahereza mivavaka fampitondram-bavaka ary aza mafoy fiarahantsika mivavaka dia man'Andriamanitra ny voninahitra. Ataontsika ny firana fanampy ny 530 andininy faharoa.
tanteraka aminareo ny nijodrano tononona retolotra amin'ny finoana amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an' Jesosy Kristy tompontsika mpiandrondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy no hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany io masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Ho azy eny ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mivelatra manoloana antsika ry havana izao sakramenta masina izao. Ampitiavana lehibe tokoa no entsomontombo antsika eny anatambatraminy. Ary eto am-piandohana nasana eny tokantrano any aza isika rehetra dia manaraka an-tsaina am-po amam-panahy izany fanasana masina izany fa manatrika antsika ny tompo araka ny teniny fa Andriamanitra dia fanahy. Izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Manerana izao rehetra izao izy. Ary naiza ambonambona telo menarako izy dia eo afovoany ao. Andeha ary sika ry havana nanatra ny fontsika idera sy ankalaza ny tompontsika. Fa hoy ny soratra masina, ianareo rehetra izay mangetaeta mankanisa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manam-bola avy mividy ka homany, eny avy mividy divay soronolo nefa tsy am-bola na amin'ny-karena. Nahoana ianareo mandany vola amin'izay tsy amina, ary mivokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky, miaino dia miaino ahy, ka andro izay tsara dia aoka iravoravo ny matavy ny fanahinareo. Mivavaka isika. Fantatreva tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay. Anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ty ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza anao ivonahitra anao sanandro ny anjely tsy iriarinarina, mpaminany ny apôstôly ary martiora sy ireo mboavitra efa sambatra ny anao. Avelao re ny feonay, mba iombina amin'ny feon'izy ireo, misantatra sady ny fanjakana sy ny fiodinana hoe tompo mpanjaka tsy toa kanefa be indra fo, dia rainay rampo eran-tsaina dia rainay mandrakizay. Eny moa mompo vovony samy mimbo hoe aleloia ho amin'ny avo fa Jesosy no tomponay. Amen. Hira faraka amin'ny fitopolo zato ny andininy fahatelo. Oka ry havana malala, hoenontsika ny teny fanorenana sy ny fanamasinana izao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray mofo. Ary efa nisaotra izy dia novakiny izany ka ho izy ray soka nity no tena amin'izay omenao anareo izao no ataovy ho fahatserovana. Ho any mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tena an' Jesosy Kristy tompontsika izay novakiny ho antsika. Satria iray ihany ny mofo, isika rehetra na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Araka izany koa ry havana, rehefa nihinana dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao, alatsaka ho andrehetra ho famelan-keloka. Izao no ataoko fahatserovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ny vina ianareo mihinana itony mofo sy misotro ao lokapoka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Koa ny kapoky ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny rano fanekena vaovao izay mahalatsany eo antsika. Andeha ary sika ry havana alohan'ny fahatserovana sy angataka ny fanamasina. Mivavaka sika. Ry tompo rainay ny an-danitro, indrefy izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana, ny fahatongavana zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsangana avy tamin'ny toeran'ny maty, ary ny fiakarany tambony lanitra sy ny fifonana mandrakizay. Miandry sy mitalao ny fiverenany zahay, feno ny voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay, tahio tanteraka izao sakramenta masina izao. Ekeo endriky ilay fanatitra tokana sy tanteraka, naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tompo ray ny an-danitro, aoka hiasa ny fanainao masina ka hamasino ny mofo, hanambara ny tenan Jesosy Kristy. Hamasino ny kapoka, hanambara ny ran Jesosy Kristy. Feno ny fanahy masinao koa izahay, atserovanay ho tafarainy marina amin'ny tena sy ny ran Jesosy Kristy zanakao eto am-pandraisana ny mofo sy
sy ny kapoka. Na dia malemy ary izay tompo, manatona anao amin'ny fanetreteny ary miombona amin'ilay vavaka hoe tompo, tsy mendrika atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika nidiranao ambany tafitranoko aho. Tompo, tsy mendrika nitsimpona izay sombitsombona latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa ho ianao hoe izay manatona ahy tsy mba ho rafitry mihitsy. Amen. Ataontsika ry havana ny hira fa 700 indimy voalohany ihany dia roso amin'ny fandraisana isika. Amen. Hoy Jesosy Kristy tompontsika, sotrona rehetra ity fa ity norako ny amin'ny fanekena vaovao, alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao no atao fahatsiarovana ahy na oviana ny misotro ianareo. Mivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa mety ianao na mahananay ny any-panahy ny tena sy ny rano ny zanakao. Misaotra anao izay satria afaka mahatsiaro am-panahy izany tokoa ilay fitiavana lehibe sy larina natobaka ao amin'ny fiainanay, ary ampahareto amin'izany fiombonana izany zahay mandra-piavinao Kristy teny aminao amin'ny lanitra. Amen. Zao ry havana no hafatra izay nomeny tompo antsika ary andraizany hafatra sy tsodrano zany tsika. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo dia mandehany ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto ho amin'ny fisaorana. Raiso ny tsodrano tonoana ary atolotra amin'ny finoana ho tanteraka aminareo rehetra n'izany. Andriamanitra ny fiadanana amasinareo samy ho tanteraka, ka horovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.